Efa niresaka ny ekipan'ny Adjesaya zay tsika fa ireo sokady zandry no resahantsika manaraka zay nandray anjara tamina lalao iraisam-pirenena tany Réunion tamin'iny volana Mey iny. Efa tafaverina tanindrazana moa ny délégation avy amin'ny Adjesaya manao indrindra ny tatitra ny dian'izy ireo tany ivelany. Ny amboara consolante no noentin'ny ekipan'ny Adjesaya nody teto tanindrazana taorian'ny fandehana niatrika ny tournoi international de Dilinon ho an'ny latsaky ny 13 taona tany Brest France ny 17 sy 18 Mey lasa teo. Laharana fahatelo ny solitena malagasy tao amin'ny vondrona nisy azy ka tsy nahatafiakatra azy tamin'ny dingana famaranana. Nisy kosa nefa ny fifananana nampanaovy ny mpikarakara ireo ekipa tsy tafita tamin'izany dingana famaranana izany. Fifananana izay norumbany Adjesaya. Ny président Mata sy procureur général zany zay tamin'ny fanampiana-drehetra zay nataony satria izy nanampy anay tamin'ny dianay dia mino zahay fa mbola hitohy hatrany fanampiana zareo. Tany tao Dilinon mafimafy ny ray-polona taminay zany dia consolante ny azonay. Moa tany Bekara raraka tamin'ny quart de finale zay. Misy aloha ny adversaire ianjakianjana ary misy tena azo atao. Iza zao tena ekipa tena mafy indrindra tsafanao tany tena teknika sa vatana sa ny ekipa mafy indrindra zany dia ny Strasbourg izay nahazo finale tao Dilinon. Mariana fa firenena 90 no nandray anjara tamin'ity hetsika iraisam-pirenena taranja baolina kitra ho an'ny ankizy latsaky ny 13 taona ity. Ankoatr'izay dia laharana faha-efatra no nisan'ny Adjesaya tamin'ny tournoi Begargue natao tany Bretagne. Toy ny fomba fanaon'ity sekoly ny baolina kitra ity moa dia natolotra ireo ankizy sy ny mpanazatra ny mpitantana ny amboara izay azony. Omaly atoandro no nanaovana izany lanonana izany tetsy amin'ny espace Riantsoa Andrefanambojanahary. Tsy janoneo ihany anefa ny Adjesaya amin'ity taona ity fa mbola manana eritreritra ny andeha hamonjy fifananana iraisam-pirenena hafa.